Ny tompon'andraikitra rehetrarehetra atao anatin'ny fisemaria anaovana tatitrasa nandritra ny fotoana mitondrana, anaovana tatitra ara-bola ihany koa nandritra ny fotoana mitondrana, ary tatitra moraly homena ireo izay fifidy manaraka. Ny lahadinika tokony fipetrana zany dia rehefa vita ireo tatitra ireo dia isy zany fanontaniana sy valiny atao. Aorianan'izay dia fijerena ny fitsipika hoe atsaraina satria misy zany efa eritreretina hoe efa lany andro tsy maintsy hampanarahana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia misy koa ny fametrahana ny programana azy ao anatin'ny 5 taona indray manaraka. Fa mbola misy ihany koa ny fametrahana sy fifidianana ireo olom-boafidy vaovao hitondra ny fisemaria ao anatin'ny 5 taona manaraka. Izay zany tena tokony hofizotry ny atao kongresy, kanefa na izany na tsy izany aza miaraka amin'ireo vahiny be dia be ireo zay avy aty amin'ny Océan Indien, dia izy ireo moa zany namana commission syndicale des travailleurs de l'Océan Indien, miaraka aminay, miara-miasa aminay, manana fiaraha-miasa aminay sy fandraisana aminay zany tonga zany zareo anatrika an'io, ary aorian'io dia misy ny formation izay ataony amin'ny mikasika ny migration. Izary izany aminay fisemaria izy ny zoma arivo, izany hoe betsaka zany sady vita ny kongresy mahazo fahalalana koa zany ny mpikambana fisemaria mandritsy. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tena manahirana ozy tena sahirana tokoa ny sandika. Izay fisemaria manokana aloha dia maneho an'izany hevitra zany, tsy fotsiny hoe manoloana ny mpampiasa fa na fanjakana koa aza dia tsy mandray ny andraikiny. Mpampiasa manapatra ny fahefany satria ny fanjakana taridretra tsy mampiatra ny lalàna. Iza zany ny tena voa mpiasa miezaka ihany zahay, miezaka manao tolona mafy tondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana, eny amin'ny inspection du travail. Fa dia mahita ianao indraindray fa tena misy zavatra tsy mazava ihany koa ny fanambakevitra raisin'ny ireo inspecteur du travail ireo any amin'ny fitsarana ary indraindray manina moa zany ny ilazako azy makivy efa ahoana, inona marina zany no atao. Izay zany anisan'ny zava-dehibe matoa zay nametraka ny olo-dehibe hoe hanamafy ny fiarovana ny zon'ny mpiasa sy ny tombotsoany. Misy antony tao anatin'ny fotoanan'ny krizy ange no nandraisana ny fitondrana io, ary tao zany krizy zany zavatra nanahirana zany, nanao zay tiany ataony daholo. Mpiasa ihany zany tsy maintsy miaritra, izay ny zavatra misy. Dia miresaka momba ny fanaramana karama zany. Karama tsy ara-tanàna, fanaramana anankiray zay. Fa ny mbola eo amin'ny fampiarana an'ilay izy asaina tiany indrindrindrindra any amin'ny sehatra ny olona afaka aby, dia ny fampanaovana an'ilay heure supplémentaire tsy misy tambiny. Fa maninona natao an'izany ilay izy, hoe maninona tokoa zany iny, fa nahoana ny fiseho an'izany? Fiseho an'izany mazava ho azy dia tsotra hoe asaina manenjika quota, asaina manenjika quota zany le mpiasa ao anatin'ny ray andro, ary io quota dia ampiakarina isan'andro. Dia rehefa izay le izy ka rehefa tsy tratran'le mpiasa le izy dia voatery zany le mpiasa tsy maintsy manao ora fanampiny, nefa tsy misy tambiny supplémentaire zany, tsy misy karama. Zany zany miendrika be iseho ny tsy fanajana lalàna, ny fanenjehana ny vehivavy, ny ireo fanenjehana ny vehivavy bevoka sy ny vehivavy mandeha mampinono. Fantatsika fa manaja an'izany hoe ny lalàna didy aman-dalàna eto amin'ny firenena. Fa ireo mpampiasa rehefa tsy te halala izy hoe ny anahy ny production ny enjehana maika
de tsy raha iny mihitsy raha vao mahita vavy mihitsy izy voka hoe andeha hisafina ohatra zany ero a zany ve ho aiza ary ny firenena raha zany no atao tsy teraka zany le mpiasa reo atao roana isaraka mivady